Natanteraka asa sosialy kosa ny ray aman-dren'ny mpianatra teo anivon'ny EPP Ambohibao ny sehatra ny fanadiovana zany hoe ny fanadiovana ny sekoly no natao lahara-pahamehana isorohana amin'ny aretina sy ny fiparitahana zany. Ny asa atao androany moa zany dia asa sosialy iarahan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Ny tanjona tiana hotratrarina dia anankiroa. Voalohany aloha fikadiana ny tontolo iainana. Faharoa fifanomezan-tanana amin'ny fahatsapany ray aman-dreny ny tombontsoa izay azony zanany amin'ny sekoly. Izay no tanjona faharoa. Ny antony anaovana ty asa sosialy ty dia mba tianay hoe taratry ny ankizy hoe mandray tanana ny fikadiana ny fanadiovana ny lalana ny ray aman-dreninay dia mba mikady an'izay fanadiovana izay ihany koa ny ankizy. Dia manaraka an'izay moa tsy androany ihany zany no anaovana ity asa ty fa ataonay sabotsy farany volana mandritra ny taona ary dia manomboka androany izay asa izay ka hatramin'ny farany taona. Enery tokolasy tokovavy ny fanadiadiana naompana tamin'ny fampianarana nefa ihany koa mifototra amin'ny fahasalamana iny no anakatoanantsika indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ny asabotsy voalohan'ny volana novambra ity. Azadiny rehefa sabotsy taka izao aorian'ny fampahalalam-baovao misy ny fandaharana natokany sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mateveny mahenika andiniantsika ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena loha hevitra maromaro moa no resahana sy hodinina ao anatin'izany fandaharana izany fifarany reto fampahalalam-baovaontsika isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany metraka ny loha mandrapitafa ho manaraka indray velomarto.